Adinalika nankady laza tantara misoratany natiora. Adjoint, azafady ange mba asefrosin'ny ankizy zany alika miady any ambadika any zany e. Tsy ravina. Ka nanahoana aloha le tongotry be zivana ratra nazeran'ny bisikileta e? Efa sitrana fa mandiavanao ny namandrianareo tato amin'ny komina. Rehefa manao politika rery be ziva tsy mahazo manao eti-pohatra zany a. Kalma foana. Amin'io dia natao malaza mihitsy hoe miady amin'ny fahafatesany be ziva vokatry ny fianjerany. Aizy tena narary be teo akory. Eno ahy, tsy tembetsaka ahy. Anareo ny retory fa any ale. Fa inona aloha ty napetsonao aty amin'ny Brony commune? Izao ahy nohony tsy fifankazahoantsika eto amin'ny commune Kadalaza dia ho avy anao fampihavanana commune sady hiara-midinika amintsika amin'ny fifidianana ny dokotera ray avy any ivelana Kadalaza. Zanak'ampelezan'ny commune ihany moa zany izy e. Dia izy andray hono zany tonatonana eto zany? Tsy tonatonana zany izy fa andamimatsika ho ia aminao e. I docteur Lafare efa anarana tsy zoviana amin'ny commune io. Bon, aleo tonga izy dia ifampitana kely eto e. Nenire mody hoe anelanelana nefa zavatra hafa. Zava-dehibe aloha mifanekenao e. Fa tia saika mba ho resako satria mila mandray anjara kely avy tsika mikolafy eto amin'ny commune amin'ny fandraisana amin'ny vahiny. Inona indray ny hevitra avy narosonao? Zany e, na dia vary folo kapokisan'olona aza ve dia tsy efa zava-dehibe zay. Sitrapony Lafare iny angeny dia itetatetaka aty e. Izany nanafatra azy. Dia rehefa tsy maty tena koa tsy tonga hijadony eto atoran'izany e. Voray ary ny vavanao e. Fa na tiatsika na tsy tiatsika dia tsy maintsy hajaina amin'ny vahiny. Zay ange rehefa makany ivelan'ny commune mba hajaindry zareo ihany e. Firy ny délégation entiko amin'izany kanefa omeny sakafo tsara daholo. Io marina ny tena tsy lany ny vavonina ifokon'olona aminao ry Linda. Ka kely aloha ifanatsa fa tsy mbola nisy ny antso tamin'ny anarana teto a. Raha matoa kely mera miresaka aminao zao. Nareo mivoaka amin'ny commune foany ty hoa raha matoa kely be ny tanàna. Efa ohatrina ny tahirim-bolam-bahoaka laninareo mitsangatsangana amin'ny fotsiny. Raha tsy nianatra ianao dia lazaiko hoe tsy zamba. Tsy hitanao mankany fifandraisana miariary amin'ny commune any ivelany. Lazaiko anao fa tsy miantoko izay na tapa-panjaitra aza rehefa any a. Eny fa volam-bahoaka. Any ve moa izy parasy sokirina ilana fanjaitra? Fa azahodina amin'ny kilalao teny le izy. Tsotra manana ady ve milay be ianao amin'ity fifidianana manaraka ity any ny adala. Eny izay entinareo fa tsy matahotra e. Fa alohan'izay aloha averiko ihany fa mila manao fampihavana presa-pokotany kely sika. Ny havana aminareo aloha tsy tafy. Zany hoe fomba tsika eto ny mivory sy manao conférence foana dia anatrika ihany zay. Na dia hikaly fotsiny azy e. Tsy fa tongavan'izay nge ny zava-dehibe e. Fa izay a. Alamiko fa ny ray aman-drenitra tovo aloha no ampetrany vahiny angamba. Dadanareo ihany zany no andray azy e. Inona fa tsy resaka tsy kombakomba indray izy ity. Docteur Lafare avy amin'ny intercommunal miarabanao. Salamaka général Ratovlako tompony vohitra Kadalaza, ex-président de cette commune. Bon, mahafinaritra zany mon général Rato. Ka aiza ringa aty dia eto tokotany nandraisana vahiny fa mandroso loatra ano sady aty amiko raha teno mivantana docteur Lafare araka ny fandaminana. Tsara zany. Mankasitraka anareo eto amin'ny commune ny tenako e. Ka mandrosoana tompoko. Ary mazoa seza fa aza miafafy mialatsiny fa tsy mba seza salon kory zany ny sezato e. Zany tokoa fa ngatsy manana nareo fa dia seza bory daholo ny ato e.
ahoana koa ary zany fipetraka mifantanindra lafara zany tsy mbola navidy re crise be ny teto amin'ny communako andraso fa vaovoala amitsiko tsy fihavananareo io de iverina ny toe-kareny itony trano tafibozaka reo malagasy babakoto tony hosoloana fanitso na tanymanga ny tokotaninareo ety atao goudron ny akoho vaina omby oay manambany anay koa ny engaty zany eny tsy azo valina izy moa fa vahiny sady international ko vely ivety zao pondenona fotsiny marina ry hoe dokotera lafara izany mihitsy na de zany anarako zany fotsiny azange mpitsabo mpanelanelana mpiara-mijery ny tompontsy ho ambonin'ny commune no asako fa ondoko ary angaty hoe ahoana dokotera lafara aretony navo moa zany no tena tsabonao ty azoko ny ao an-tsainao ny am'le hoe docteur fa ny aretina ara-politika ny fitsaboko ka anky araky ny traikefako ohatra ny hoe commune manakotsako firenena marary valana fokon'olona misy rivotra panda seza miozongozona ary indrindrindrindra ny fitondrana misy mony nanako maro-pahaizana manokana zany rehetrarehetra zany ay vare dokotera raha azoko de ohatrany hoe menaka malia ty toerana ihany ange zany ianao za mahaly lalany rery mihitsy amin'ny fitsaboana ohatran'izao ka de toute façon zanakam-pelezana veto ihany ange de tsy ho karakaraina ve ny tany aviko zay aloha de tena marina mihitsy mila topazamasy any ny tanindrazany tenako sady lazaiko anao fa zany ivelan'io azange fa fuite de cerveau zany tokony hiasy eto kanefa any an-tany hafa de tsy de tsaro ny dokotera lafara marina ange zany ny tanany dokotera politika ingaty ty vo hita ndray efa eto toerana matetika andray zao ka fa nareo koa rangamba efa mera taloha ihany ve de tsy mahalala dokotera tsy hita moa fa efa misavoritaka aloha am'le manao général eto amin'ny commune be loatra ny asa de adino hatramin'ny vocabulaire efa hay oka reo mon général raha zao zao ianao no asaina mihira de mahatadito tonony ve ohatray ohatra hoe nitoka matsy mazana manome afanana botakely lasa tapany général mihitsy koa ny tompon'izay fa zay mifandisomba amin'ny tonokiranao azako oka zay bon tiandrosony resatsika avy atrany mon général oui tsy manina dokotera hoe ahoanavy moa zany ny programmatsika raha araky ny hevitrao satroko miantsy fitaina aingana koa ty mission ketakadlasy tiko ay ny fampiavanana andry zalahy miadiady eto amin'ny commune aloha zao no tanjony de ny fijerena ny fanatanterahany fifidianana sy ny fipetra am'ireo candidat mera ka maninona raha rapitsy tonga de miona am'ireo akolafina candidat rehetra eto amin'ny commune tsika de zao arivo zao ihany de amplazandry zalahy raha hitanany ety any tsinonako d'accord izavy moa zay raha tovo ianao azange kay tsy kopy tsara am'le zava-misy ny olona miady eto aminay kory ampandrasana mahita ny atiny ka aiza koa ny tsy ahafantarako an'izany amin'ny vaovao sy ny internet eny ary fa vitsy any zay no ampiavaninao raha ny mariny tsy vahoaka akory fa ny vahoaka milamina ao ohatry beziva sy linda ny ady alika be zareo teo aloha teo inona no nampiady alika andry zareo fa tsy de tsaroko loatra alika tena alika mihitsy ka ny daroan'ny beziva tamin'ny boiron ny alika be ny mera linda de alika tena tiany zanako anefa io de tsy mifakazo tsony zareo sitrapon'ny alika nefa ngeny ny hinana ny lafarin'ny bezive zay ny voalaza n'le gazety ka zay mihitsy de eo koa za sy remy ao zay
zay indray tsy miady fa matetika ifanandrina isolony zanako eo amin'ny fitondrana fotsiny izy de tsy tiako zay sady namana be mbeziva lamitsika tsara io ka de matoky anao raha nga hampiavana anay ahoara aloha dona kely ny totondrotsika fa points io any aminareo zany ny lakilean'ny commune tsaitsaitsaitsaitsay raha nga ty marina ndre fa misy inona ny tsaitsaitsay mba tsara feona am'izany loka zany atao roa zao zany matsiro ery ampiarahana amy sakamalao ay akolan'ny lehibe ziva mandendeo tokotaninay indray zay maneno zay tsy dao raha nga mba hoan'ny ty vahiny trotraka alaina roa izy de aveo endasina kely aleo maro ny samboriko dokotera mila tomboka amin'ny nofokena amin'ny tampihavanana koa ty fampihavanany ty ahoana aloha ny fipetratsika sinareo amin'ny fionana amin'ny lafara rapitso mila homanina tsara mantsy ny hevitra ijoronao ka sika aloha miomboka-hevitra am'le hoe iroso amin'ny fifidianany iny aloha efa mazava be zay mantso raha tsy miroso eo de miemotra indray misy mahita tombotsoa amin'ny fiamorana io fa fatiatoka kosa ho atsika de iza no ikarakaran'io élection communale io zay laka ka iandry an'izy angalabato indray fa aleo tonga de karakaraitsika de amin'ny fomba hoana koa sy resaka atao isy alabato zany afa ny fividianana varatampony hoy ela resaka vato na varatra katso le raha-pirenenandre mandeha iny aza nisy nanapoka maika fa vato mpifidianana zao hoe misy hevitra efa tao a-tsaiko amin'izy ty inona hony atsangatsika sinareo indray le hoe kifafa de milamina io raha fitra efa nisy nampiasa tany amin'ny fokotany taloha io de mba ampiaritsika eto amin'ny commune koa satria hita fa naomby ny ino ty kifafa lazainy lahy aloha ay ve fanafoezateny fotsiny zany fa misy fanalavatsika azy ka ahoana kifafa na ka komity ijerenany fanomanana efo fifidianana eto akatolaza zany ny dikany hoe kifafa raha vahiny am'lahy tonga de fafafafa fifidianana raha izany marina misy aloha zany kifafany lahy zany tonga de ajorotsika sinareo ara ny kifafa eny ary amboatra taratasy kely tsika mba ara-dalàna azy hitany lahy ihany fa tsisy zero papie ohatra n'le any japon zany eto amin'ny tanàna de zay no anaratsika rehefa amin'ny fampihavanana rapitso raikitra zany de velahy zany ny filohan'ny kifafa raha mba mengola letsy zao ny zakako de mba atao sekretera sa hoe atao sekretera ny kifafa aloha izy de aveo zakako za indray nareo fa matimaty am'le zavikely ndatovolahy saingy tianareo ny zavikely nefa nenitoany sinindray be ny tsisy njovonareo mandeha ka ny ray aman-dreniny anginy voakasika le fitenenany bon efa vita teo angamba ny fifampiarabana fa aleo samy mampafantatra ny tenany alohatsika alohan'ny anombohany ty lobary andasy ty zay ange raha ty efa tsisy tsy mahafantatra anao sady tsisy tsy mifankafantatra fa ela sisa tsy mahalalana eo mbola misy plasy nga eto amin'ny sezazeta mba misaka sanakely azafady tena mialatsiny fa efa terybe to ranjaratovila tsalonao ve riarinyry iry eny zao no hitako mbola malalaka be le diko le tsy mba sarotry angavina tsy taditiko alarobe ziva oui miandro kely vetivetiny namatsika mbola makatoerantsika aizako ary misy plasy malalaka matona zay le mengolo
eto akaiketo aky mbola malalaka be avy eto fa hitady aizandray merci Beziva, saika tsy nahita plasy de rien qui a raha mbola eto Beziva tsy very plasy zany ndre c'est tellement ahoana tsara fa tsy raiko de même ouais moi aussi andre fa saika tsy nahita torana ohatrandry teo hoe tsy ampy seza koa ty efitrano ty oay ay dadabe anay efa itsy aorinitsy mipetratra ireny mihitsy izy mba tsisy anelingely laono zay lazainy aho eo ihany mipetraka fa makirina azy io indray bon ianare ataoko fa samy efa nahazo toerana daholo ka afaka manomboka ny présentation tsika aleo tonga de tomboka tsika amin'ny ramatoa kely niditra farany teo ary ay miangola no anarako nikasa ilatsaka candidat communal amin'ity fa tsy nakena de mahay mipetraka za mon général ratovolahy za mibe ny tanàna nanokatra nyity community faharoa tam'izany fotoana zany mbola bozaka be ny lalana maketo amin'ny commune hatreny Andavakitroka ka hatreto Kadelazy iny vao tonga de tahaka ny inona vita goudron mba tsy ilazako hoe pave aizako taiza ragaty fa fokon'olona nanao aniny fokon'olona samio fa zany tarika fokon'olona zany tarika fokon'olona ampy zay fa ankola fiafandray izay ny tenako ray zany no Remio zanaky ny commune te hikarakaranyty tandrazany ty iasa sy iarasa amin'ny vahoaka ampandroso grand maître Beziva quartier mobile tsy mivazivazy raha matratra dalo miovafo fanroany filohan'ny kifafa zay lavitra mikarakara ny fifidianana eto Kadelazy bon ay vao misy an'izany ko efa omaly no manaraka andray ary mademoiselle Linda no anarako maire eto an-toerana ankehitriny mbola maneho ny alaheloko aloha satria ny finoan'ny filohan'ny kifafa tamin'ny boiron misy fantsika pito alika tena tsy foko amin'ny alikako rehetra nefa io langa zany fa ny alika ny te hinana ny lafarinina lafarinina inona ny idiran'ny anarako am'izany farinina fanaovana mofo zany re lafarinina ay d'accord je comprends désolé tohizo ny teninao mera Linda aparan'izay candidat mera ihany koa amin'ity mbola tsy azo moa numéro fa on verra rehefa ataony akitsapaka candidat matahotra an'Andriamanitra afaka mpiakatra ny toe-karena anatin'ny 100 andro tsy mbola propagande aloha fa filazana anarana fotsiny azafady eny na 10 andro azy misaotra anareo ary mbola misy olona maro tokony ho fantatrao ange docteur Lafare reo sa le afara Cotino tsy misy aleo angamba nareo tsy mifankahazo ihany ny fantariko tsara ry zareo ange mpanarika fotsiny sady efa maiky tsika fa ny lera mandeha ihany sa tsy mety zany zareo zay ko ngany bon mbola nisy tsy nahavita présentation ve aloha ny ankolafy mbola misy adiniko tsy voalazako marina zany ray nio mera voavin'ny teny io ndray dadabe fa dedaka nitratresaka de ny tena marina no menatra ka ny azo ny vankolakana ny tanina ny reny ny tsara ka za zao no nitaiza raha toka misy mera mahafinaritra ohatr'izao ny eto amin'ny commune tam'izany andro zany de fa tian'io Linda io no mikarakara alika kely mitorina le ranga io foko zay aza tono an'izany kosa ny dadabe oay azafady fa indry teto akaiko ary alany manampom-bava eto nefa andro fahalalana maniavitra zao pilona mijoro tsarako zao de zeralahy ary to mikasy tanana ray ranga zany elany nanomboka tamin'ny vava tsy ampina teo vava le tiny miady fa tsy sandy aloha ary mitady anakorotana filaminam-bahoaka lafa aleo afatotra ka vonjaka samborony dala voza sao de misy mitondra lakilisy ary mbola mamely any alahy
ary zany koa tokony rasy batatazo omeko faladiniky iza dobla koa la kaiza mifelaka te maina anareo narary kosiny ty e tsy atao hoe maso reto aloha fa milaiko io zany ambiance fampihavanana ty zany a noveriko fa ny sangisangy ange reto e ory reto a aza miady eo koa nareo e dada be betrany ianao beziva oao kakia inona tsara ndraiky teo dada be totsimoso aleo marina kitsy miady amy ray be tompoko lasy tompoko vavy a ampy zay ny komondromondro sy ny tongolo gasy tongolo eziptianina zany tsaratsara kokoa ka okotsika aloha ifandray tanana mahafinaritra de rehefa aveo zany ro mengola ateriko indrimody tsy mbola mody ange zao fa nyresaky dokotera lafara aza vo manomboka e iany ary izy mianakavy a rehefa samina sezarytsika de zao e retotsika rehetra ay rehefa mpanaovana findrafindrao mahay miara-mandihy ihany somary disoky avy hatrany ianao ringa lafara ny zava-misy teo angeto zany e tamin'ny voalohany ihany sa ira faharoa iny moa nymody afindrafindrao no nalefanao fa avy eo blouse siky petapetaka tsisy farany zanako nikendrenao tam'le izy ka misy ambadika masiso ty fampihavanana ketrehnao ty zay raha nga mahay milamina sa ahoana zay momba manako aloha zany izy ny momba rehetrarehetra tena mariny zany ay mialana nahita teo zany nenay zavatra matitra no natongavana teto e takany amy beziva manokana koa aloha de tena zavatra matitra e ary fitiavana matitra ho any commune reny hevitra reo e mankasitraka fa zao kosa ny teniko ny fampihavana pokotany ange tsy vitany resaky fa inona tsy maintsy misy zavatra atao de efa anisan'ireny fandihizana iraisan'ny ankolafy reny fa aleo raha ngany vehivavy aloha mba hiteny a akolafy foana ny maneno eto ndray lovy-mpanjaka ny vorona tsy re mihitsy andao ary omena ny demoiselle mengola ny fitenenana misaotra tompoko salamiko aloha de efa foana ny alaheliko tam'ilay tsy voaray omery fa tsy mila fiampihavanana ohatran'izao akory raha samy te hiavana madiodio kosa aloha e raha tsy mahadiso inona kainy tsy nahalaniny atota-taratasinao mbola kely aloha ny taonako e eny ary andraso lehibebe tsy mora ngena mitondra vahoaky manakola-zaina ve raha matolinda isaoako manokana ianao monsieur lafara tonga ny tododo tsy mitandra rerana mba hiara-mijery ny problème en commune iombonana e ty tandrazatsika ty atao hoe niadiady teto angamba efa milamina ihany fa ny voalavo tsy maty akibo no mbola miexiste de ahoana ny hevitrao ny amin'ny tenin'ny dadabe anao teo le hoe ambadika masiso ve en fait samy manana ny fijeriny io fa amiko ilaina ny antsonjombe sy ny collésion mahoatra n'le teo zany miaty zany dadabe tsy inona tsy taizana spectacle loatra taloko de normal ny réaction any aleo amaraparana aritsika fa maizina ny andro e tsy fandrimpalemana e raha malala mo nijiro tapaka lava zay ary le fanahiko vo tapaka ny tempo de tapaka ny jiro aleo aprehatra labisiary ahy e ary sambany io mba taraikiraiky vo tapaka androany raha rotiko de zao e raha mahita zao e io ringa doky lafarany blemy mety amin'ny tanàna anay zao efa nandeha ny resaka hoe voava anatin'ny telo volana ny jiro rotona nefa ny andry andrazaka tsy valana teto foana razaka aza salama be foana fa tsy mba nararikibo mihitsy rotona ho azy zay raha zaka forma foana iany e andraso fa ataoko tonga ny afatry mpitsabo fihavanana koa nge ny asako fa tsy mpitsabo herinaratra fa apita ihany ianao de apakaro anjo e misy fokotany ray zay zao eto amin'ny commune Kadilazy
efa 3 herinandro zao tsy miverina ny jiro ohatra ny misy andian'olona manao opération manapaka fila fotsiny aloha dia avy eo nisy andianjolananao mission mamakitra ny sy manendaka nisy tompotrany voatevitra nisy verifananana fiara kiso ny alika bon voray osoratako amin'ny carnet de note ko angamo zany rehetrarehetra zany hoe opération mission caution de zay le izy ringa lehibe fa nareo ny mandry ambony éponge zany efa ny vahoaka mandry andriranatsy mandry tsy lavoloa sady raha malala ihany le izy dokotera fa tsy efa nomerarera nge ny fandrimpahalemanao amin'ny commune any ao tena zay mihitsy remio raha tantarako ny zava-misy ray teto voatsela koa anao le mato zanakam-pialezana de ene miainanaro voana nge fa tsy voatery anome fahafapo fotsiny voatsela ho ahy misy dalanao mission tety nanao opération ary zandary inona fa nondraikitra ny ady tsy tafata le zandary de tonga tany amin'ny tendrombohitra valazan'ireo daly fa nasindrazana ny avany maty mbola nasain'ny daly nanome omboroa lahy ihany de tsy maintsy nanao marina hoe izany ho ahy enatra tsy an'ny commune reny ange zany fa tena an'ny firenena ray manontolo sy ny tafika mihitsy ohatrany hoe ny daly sy ny olondrasy no mifeny tany atraizatraisa aiza ny hery sy fisakinan'ny tandrokaro ny vosina ka ohatrany tena tsy niteny mihitsy re teo anatrehany ka mipetraka mivandinina hoe inona sisa no avelanjaka eto ankatalazy ka raha valiko raha teknika kosery remio de zao za zao quartier mobile fitaovana eti miady aminy ange tsy apy nisan'ny mpitandro miohatra amin'ny malasy koa vitsy sa no opération gâteau miova fo rehefa fantatra fa zay le olona de mila tadiavana vahaolana zany mba hiteny fa ny akosa aloha ty tiany mbola malasa saina le retsy teny eno teny eno fanangonako ny etaeta sy ny fomba fijery adala rehetra ny zao asa aveo hoe adedana mandeha voalohany fa alohan'ny naova mpitandro eto akadalaza opération atsy naroa de ny filazana amin'ny radio sy tele ny tatatata voalohany apandry tany any avaratra kadalazy anao opération ny atsimo tonga de daly tokoa no mandre voalohany izy manaraka vaovao tsara azonao le izy ohatrany hoe filazana melony jilao hoe aoka tsy ho tratsinareo fa ho avy any zay telopolo lahy mitondra hélicoptera zay mpitandro no hoanitra jerijereo any amin'ny abakabaky ny lanitra aiza koa nisy an'zany de gaga ny tena hoe politika koa ve le izy za koa aloha ny aratovo isakina mandre vaovao hoe anao opération any ananina na ananinaniny zao de efa hoe efa reramiana bila koa zay ny prokany tsy haiko fa fijery adaladalany fijery tambany vohitra ny fiparitany basiko misy tery bon fiera tsy takatsika commune zany tena efa misy tononkalo slofo zosezay raha gatiny am'izay avaiza le kalaky ozy izy de avy aiza ono raha zoina ny tantara de ohatrany hoe latsaka tomana avany an-danitra hoe any maromaritra bisikileta an'izay indray moa io miankina amin'ny birao an commune io karobe siva indray mampianadratsy olona io asafady fa amin'le atahorana misy mangalatra de nataoko talako maso teto enao quartier mobile indray very be ziva no mitarika amin'ny fanakorotanana tsena aizy zay manakorotany eo ry madama aza verina tsony am'sisa afizao de mijery mipompi atsy ambadika ny birao atsy ianao aza saina hitangoronan'olona ao inona moa no ataony eo fa popiny dinareo ingeny eo nefa ireo olona mitangoron'ireo tsy iza fa ny fokon'olona nanao ny asa ihany nefa no ny vita ny veny popy de hidinareo rehefa andro tsena ny olona nge manimba zavatra tsy mba mahay manaja zay fananana iombonany zany de aloha nandraisana fepetra mihitsy ny pompo hoe hidino ka iny kosa tokony mba nanaovana fanentanana kely teto amin'ny commune mila tarina ny saina anaja ny fotodrafitrasa vita samy veny sy efa nataona ery biziva nanakarama teknisianina avy any andrenivohatra mihitsy nanao sensibilisation
ka le izy hoe sensibilisation zany ny olana de ny teknisianao koa ny teny farany tsy hainy ny vahoaka tamin'ireny sensibilisation reny aiza ny afatra ho voaray amin'izany tadidiko anjereny e tamin'izay ry mengola mbola nanao vary amin'nanana tsy hay hoe ahoana ohatran'izao mifanentanana ataony tadidiko tsara mihitsy de hitsika tout le monde angeny concerné raha simba ny infrastructure e par exemple vita amin'ny pont ray de après anefa angalaritsika mifera amin'ilay izy de efa simba le tetezana bien construit amin'izay tsisy raccourci tsony tsika fa obligé miodidina lavitra ny taonany amin'izay nefa efa combien d'heure ozy nareo efa navitantsika implanté manioka korazy de sahala amin'izay miresaky ny mpanao fanentanana zany raha nisy tatsavo entana toraka voatabindray ny saika anazy ny teknisianina avy eo enao kosa de efa mihevitra ny vahoaka ho tsy mahay mihitsy e misy mahay ange betsaka fa misy tsy mahazo le afatra tiana mpitaina koa maro tadidiny beziva zao ny vaovao indray mandeha iny tam'le nisy pesta tany an-taninarivo ay ve tadidiko tsara mihitsy satria nisy nahasosotra teny frantsay no ny kabariny pirainy lefitra andaza fa hoe efa voafemy pesta tsisy mahasosotra zany e mba reny vahiny sy mpizaha tany ary ny responsable rehetra mba hampitony azy ireo reo olona tany sainao reo ange efa mahazo le fiteny daholo e fa ny vahoaka mandady arona tena mila mandre zay lazainy tsy mahafantatra fa ny tanana ho an'ny malagasy ve no ataony lahy de teny tsy fantatry ny maro aminy no ampiasainy ny vahiny ange malala madio raha hoe peste aza diso malagasy be oatra io enao fa io ny tsy mampandroso atsika io mampandroso atsika mihitsy azy zany mihoatra ny tsy fananantsika ny mahizy atsika e fa de kabary tsy voaeritreritra ny kabary frantsay tamin'ny vaovao malagasy tamin'ny tele iny manam-pahaizana no ny teneny indry beziva misy antony mipetrapetraka zay ataony rehetra azoko tsara ka ifizahako ny vendrana mba maika ho rera-tany eran-danitra hoe misy pesta indray eto Madagasikara mba hanamafisana hoe zay ange le voalohany eran-tany amin'ity taranjapesta ity e farafaratsiny hoe aty Afrika fotsiny saingy mampalahelo ny tatitry ny OMS fa Madagasikara ny pim tatitry ny firenena mikambana rehetra zao de inonao sa tsy mahakasika ny commune atsika koa zany e mbola ho avy foana nefa mipesta raha teny tsy fantatra no ampiasain'ny teknisianina andana aloha jereo amin'izay mpampiasaiko jerenao ka aizary ny lakle amako ipop io efa mangetahita rano madio ny olona zange tsy miteny hoe alefaso ahy e ambesana fotsiny aleo ary aloha fa raha misy olona maromaro ao de hitako eo zay hevitra tsy azoko ka ty pop ty de atsika rehetra e raha simby de veloma koa sika rehetra rano eny atambary indray sotrony sa hoe samy anaiky ary sika fa naja ny tony fananana iombona ny tony raha misy ratsiratsy saina mangalatra na manimba zavara de sambory izy e atero aty aminay e olona raisy rove no ijafy sy ainapokon'olona tonga de zay vahoaka no mitsara azy e fitsarana tsy ato amin'ny commune-tsika indray ny fitsaram-bahoaka ka makelany aloha e makelany aloha zao e enoy raha mahatratra olon-dratsika de daroana nalana fofotsiny anga de hoe zay fa tsy esorina ny ainy de mpitandro filaminana no mandray fanasazina azy araky ny lalàna e zany ka matetika nge rehefa ny am'tany ka mivozina nge izy de tonga de votsika e na mikiala ray vonina fotsiny de mivoaka rehefa irakaiky ny anjely mainty ka zao aloha e mandrina aloha e tsy masarana zany mametraka fitokisana amin'ny mpitandro kosa sika e mpiara-miasa amitsika ihany ange izy amin'ny fandripalemana e tsy afaka miasa rery izy ary sika tsy afaka mandeha rery ko ekena sa tsy ekena mety
mba jereo aloha ry data fa misy olo amin'ny tabataba ngeny ambadiky ny pompiany zany ay avy atrany aitsa moa le lakriny mezelona teo sao de fanonganana mera ny konkonon'ny anko lafo sasany eo ohatrany maro an'izany feo zany mantsy mba alamino andry efa zaty sahirana manenjika sony eto aleo fa hojereko ahy ao any ty famirimba aoka tsy nazodala ty nareo lehibe indray rangany mifanetry be mitandrazana tiako natsiniera atao komina akorinao de mamory vaoka oatra zao vahoaka efa niangona tao ngeny vataniko e de nanaovako resaka amilay sady raha nankatadalana azy angana velanareo akory mipetraha lesy tsara jereo ny olona vatapitra nandositra aminao tena tsy mety hoe tsy fantatrao akory fa zavatra mahasony ombonana ny resako teo fanetanana nyzay sam'izay rehefa miangona maromaro fotsiny de tsy mety rehefa tsy mety de tsy mety sady mba heritrereto hoe pomba verangatiny hoe verinao fa mendrika amin'ny vahoaka milamina raha za no alanareo somera de zao za samborona andao any ala anarakaraha zay tadiavila be fa malina letsy aiza ny tana lafatotra e inona tanana tsy nandatsadra io no nanao elika akory tsy avatotra lahy zany général de division vikavika laotra zany zay feo mivahoaka raha jenina de division général mifampizarazarana sa fizarazarana ianao moa e akady laza tsy mivaky e ninona politika tianareo izarazarana ny tanindrazana sy mifirenena vetsahinao général ampiarahinao tsara inao ka raha tapiny amin'ny bokitra fa zay farany ambony amin'ny fahefany isanareo na fahefana na fitondrany fidy milananareo teto akadilazy samonisy mamanisakisaky demokrasia sao de miery anao fa hoe ny famonona any zany no ampiakana grady anao vahoaka rahalahy ahoana motsika avy teo e tsy manao fitsaram-bahoaka zay le izy dry ary to endry be reto olonao zay ndre ny resaka ny fanorinay teo e jereo na de nao tia ny vonona amin'ny aromotana aza tsy kasihan'ny tanana akory tena zavatra tsara marina letsy fanetananareo tetiko verena nge mialatsiny atopoko lasy topoko vavy e atoka ie renake lafandroany eo e manaraka zany de fidio imeralinda amty fifidianana manaraka ty mbola tsy fantatra ny larana fa de efa tsitiky mialoha soraha tana am'izay anao mandeha any e mahita vahoaka eo de manararoatra manao propagande tsy mbola fotoana an'izao allo linda mbola ato fa miteneny e azafady fa sady manao sy ny taratasy io oy mandelingelina olona miasa zany tsy maninona ka ianao aza indraindray vao miantsoko de zano akia malahelo andria rovina mba miakatra ty aminay efa malahelo andri koa ny alika kely ato aleo amboatra programa ary aloha e ametrapetraka asa kely miandry ary de hitsangatsangana any amorontsiraka mihitsy angatsika oay tena marina eno efa ny reserva hotely any atoerana oay falobe sady efa asa lavy io ve kilinda varina mivahoaka ao ianao sady rehefa manomboka eo ange mipropagandy tsy afaka mikofoka tsony ry aleo ary rapitso ariva miakatra makany aminao e de manao ahoana aloha ny asa sy ny disadisanareo ao ty anga mety milamina zany e mba mangingina kely fotsiny korontana fa krizy foana ny ty raha marina aza miasa saina am'izany mahaiza mitantana krizy fotsiny raha milamina be koa nge de tsy afaka manondrana entana tsokosoko aty tsony ianao marina aloha zany e de inona ho ilafara ny entana tokony ho entiko rapitso misy vatosoa angany na sokatra na bois de rose na mbizo vato vitsivitsy aloha ny ato e tonga de eto misy karana mitady an'izany mihitsy zao aty de nefa ahoana raha savainy zandaro eo ianao ange manapahefany ny
alohan'ny komina tsy azo zavain'izany na inona entiny. Ianao ve tsy mahay lalàna e? Artikla X amin'ny lalam-panorenana ange zany e. Indray ariko. Inona indray ty manao be fiavy Beziva? tena nitsaroka ny marina tanatin'ny herinandro zay e, de hita ihany izy zao. Inona ny marina? Tadidinao tsara angamba fa nanatanteraka fampihavanana teto amin'ny komina Kadlazy ngiala afara tamin'ny herin'ny androany. Tamin'ny herin'ny androany tokoa iny. Ka tany aminao izy ny trano ary nanao sakafo fitoloana ro. De inona ny olona ansy am'zany, ivoviana koa aza ny leviny zany sakafo zany. Ka eo indrindra ny kolahako nandeha teo atokotaninareo ny samborinareo ny vononareo. Dray zany langanao. Andao ary anontaniana ny olona e, ny trano rehetra manodidina eto vavolombelona am'izany daholo. Ka avao tambinareo vola tsinona ka firy milara indray zao ny zarena madina marina. Mbola samy izingizina ihany ve anao raha tovo hoe tsy nanao ny eloka ary nareo sy dokotera lafara mihitsy aza ny raitsy kombakomba. Ako tsy terinandro ry sefa lany kary. Efa nazava fa nareo lany ka reto e. Ka automobile ty koa. Ay, zay tongotra koray ve letsy aiza de anana pitsetsetra fotsiny nomena iny manakajy. Ay, tena raha nareo akoho be na raha ndromiromy izy zany. Ampiakatry ty raha ty toriko ianao sy lafara, mpangalatry nareo, aiza fotsiny ny ekolahako. Sy mipetra aloha e, nasinaisaka malao le izy. Ao tataraina am'se de tsy marailo se hoe nataonay ratsinandro le izy. Tena tsy mivazivazy am'izany fa nareo lehibe ndray ve no ampianatra amin'ny vahoaka angalatry. Ay, zay alatra ty hoe fanohananay na nisy ny koako ny hery azonay tam'le izy nge tsy atao inona fa karakarana komina ihany e. Miantso ary ny ankizy fa valeo aloha. Laharana findayan'ny Mengolo ty. Allô? Beziva? Fantatro Mengolo ka? Any amin'ny hôpitaly? Maratra ny lohany? Oe, ihany tompoko, misaotra nampandre. Loso ty marina. Fa misy inony e? Nisy mively tamin'ny hazo koa ny Mengolo. Ny zavokely, aiza tsara hoe ry izy zao. Nentin'ny olona any amin'ny hôpitaly izy. Andao akany engany. Drairery lanitro. Tonga hatraty aminay koa ty mively boiron marina. Fa inona marina e? Ay ve se ato Remio? Ie. Aiza ato amin'ny hôpitaly le roa zany zanako maratra zany. Nanampy ny olona nitondra azy taty ahy. Ay. Ao, efa zairinao anatiny ao izy. Nasaina mivoaka eto aloha. So de efa maty ry se ty ny zavokely ka. Loso ty marina. Hiditra ny arangary Remio, miala aloha hijery Mengolo ahy. Ianareo aloha mitony e. Mba nalaky vovotsy nge izy. Mo niraisy ny dokotera angana vao nikadina ny urgence teto. De fa tsisy atahorana tsonony. Ny lo tapaka lalandra le roa marina. Aleo ary aloha miandry kely eto e. Zay mihitsika. De ahoana retsy mba azo hoe ny olona navita an'izao ampipiny zao. Tsy tratra e. Ohatra nefa nisy moto niandry hitondra ilay mpamon'olona koa nitsoky. De tonga eto tanàna koa zany ty velo boiron ty am'izao fotoana. Tena fa tsisy fepetra raisy ny fanjakana Kadlaza mihitsy ve? Raha samborina ve ny atidotsy ho tratra rangaha. Ny plaza angelesy mahery Beziva. Ka matoa zany de ny valala misy. Zao profita maso zao androany zao ko. Ny olo tiako ny tsy nahaizany zalamiaina. Ny zavokelyko hoe tena jereo ry se ty tsy fandriam-pahalemantira ka ry mobile Beziva loza marina e. Nyange efa anarana maretiretsy isany hoe generaly raha tamin'ny andro nampatanjaka anay zao tsy vitavita fotsiny am'izao. Ka inona ro dadabe ny Mengolo e? Zarery ve hiady amin'ny tambajotra fa avy e? Aferagoavany ty an'ny firenena mihitsy aza fa tsy an'ny komina. De mbola tsisy tratra mihitsy fe zany mpivelika notalohon'olona treto e. Ny olona voa aloha no misy matetika tato ato e. Tany amin'ny komina hafa rehefa hitinany amin'ny mpitandro de hoe tsisy pirofo azo izonana ny olon-dratsy akory. Zao de fa pirofo mitehaka amin'ny lohangely ty e. Sa mitehaka amin'ny tenda ihany ny pirofo e. Sa ny zanaky ry zareo ny vo zay izy vo mino. Raha vahoaka ny vo de mbola tsaotsao nresaka ihany zany. Nefa vao maly koa ange no nandre vaovao hoe ankizy vavy mpianatra katso ny natondra lako e. Mitovy taonandry Mengolo reny ihany. Raha izy ty ty pirofo ty to lasa fahalemeny lalàna mazana ka asa iza ny tompon'andraikitra na iza no andrasana andray andraikitra. Fa hono aloha e. Fa inona no fatapatatrareo amin'ty trangy ato Kadlazy ty e. Ny valala misy reko zao
de hoe misy fasana hitariny andreny vohatra any de mitady sorona 7 de zay no mahatonga an'io. Karaha mitady sorona azy lahy, maninona raha ny zanaka lasa mivadiny lahy sy ny avany lahy sainy e? Raha tsy ampy 7 de ny tena ny lahy atao anisany. Asa le tsy tantsika ty atreto de akady laza tokoa laza ny akady daholo no azo tany saina momba azy. Mila hitanana mafimafy le tsy ny firesakina bokin'olona, hitana mafy koa ny mpitandro sy ny lalàna efa meno tsara aminy. Miandranareo zany ry génération ankehitriny aza variana mirendrarendra fa mba manana maso mahiratra hijerena ny zava-misy eto amin'ny tantsika, mba taitra sy miontsina amin'loza manambana sy efa miatra e. Nareo dinosaure any angeny manondrana eo e, tsy ny tanora foana nometsiny be anatra eo koa ty raha tovolahy. Ka nareo le retsy to variana mitapitsofina amin'ny mozika fotsiny miaina amin'ny zava-bahiny fa tsy tena miaina amin'ny zava-marina. Oka zay aloha e, ino keo fa efa miantso ny dokotera. Inona hony nanahomy miangolo? Nanahoany mi ahoana tsara hoe nanjoanao anaka? Nandeha tamin'iny lalana mody isan'andro iny ahy e. De tsinitsinina tamiko teo aho de nisy mively azo ny lohako, ohatran'ny sendra niodina de tsy nahavoa izy. Maty ange raha le velony zareo mihitsy nety efa tamiko e. Loza marina de ahoana? Nitaritaritin'ny zareo akany anaty hazo niezaka ny antso vonjy araky ny heriko fefa ila tsy nisy ny haiko e. Ay retsy arabaina fa tsy maty foa manaina zanako marina. De zao tsy manina tsony dabe. Mbola marary ihany ny lohako ry neny fara. De ono nisy fantapatatra ve re olona mivily anao? Tena tsy fantatro. Fanina be de nila tsy hitako akory aza. Tsy olona vety fotsiny aloha le izy. Bandy avy any amin'ny commune hafa nge zany ny tonga mandoto rano ety e. Fa mety efa misy namany koa ety retsy mba jereo tokoa zay toe-javatra zay nge e. Angamba no couvre-feu indray zany aloha, tsy mahazo mandeha alina niza fa tsy manam-pahefana mila manao dia alina ihany. Ny von'olona sy ny asa ratsy eto tanàna koa angeriny fara tsy sasak'alina, tsy mitatao vonana, tsy maraina miposaka e. Ary tonga de asaivo mandrefepetra sy milaza ny olona ary ny carte mobile de indreo mbadiky ny hôpitaly reo ry Beziva sy ny namany. Fa tsy azoko misy angely ty elasy ny aratovo reto e, miady velaisany samy laminy. Hay ve amin'ny politika le tsy zay miady fa amin'ny aretina sovona miombona. Tena hitako ray tatokanga matsy nareo maro tena ny hôpitaly reny e. Ny malagasy le sy raha ny tena fahendreny tsy miady amin'ny aretina ary tsy miady mampaty koa raha sanatria zay e. Ny toetsain'ny mpiarabelona fainy aloha aza resahany latsony e, zao nge efa fiainana hafa kely e. Jereo reny fa tsy tahotra itsony manala ain'olona mandatsaka raha. Toy niny sasany fonatsotro zao ny ain'ny hafa. Aina nahoana ty no lasa tsisy asina amin'ny tsony ny aina. Vokatry ny sinema tsy tena izy ny vazaha aloha iny e, raha izay. Fa ny fiovan'ny toe-tsaina kapobeny mihitsy noho ny vola sy ny firetana ty anakarena koa eo. De tsy vitany hoe fananana angeo aly ty fa aina ny vidiny e, ain'olona. Mitapy ala raha ndalina ny aratsiny efa lalina raha teo lese. Fa sika fotsiny no miteny hoe misy farany ny zavadrehetra. Ny hoe farany sisa no ampinana latena zany. Fa alohan'ny farany de mbola mihamanjaka ny von'olona sy ny famongorona aina tsy manatsiny e. Aina tsy hain'izy olombelona foronina akory. Zao le tsy remeo na de amin'ny fijery tsotra indrindra aza, tsy ara-pivavahana aza, de hoe mananjina ny aina ary tsy maintsy misy todiny ny ain'olo-kafa nalatsaka ela. Ny raha ny biby zay midika hoe ainy aza mbola mila santimaly izy. Eny e, mariny zany. Miaika aza mananjina tokoa ny aina. Raha elany na ary sy nahay namorona azy de mety tsy olana nge, fa tsy ela ninninna kozany lahy e. Mamon'olona ohatry mamono akoho ela fa ohatry ny akoho koa no aminona any lahy. Miampy zay any akoatra tsy mbola hitan'ny olombelona any. Eny e, fa zao le tsy Beziva, andao zao le tianao atao mba asiana soratra kely isaky ny miraboky tany avy ato amin'ny commune de atao petadindrana mihitsy hoe mananjina ny ainy e, de zay fanesan'ny olona tsirairay azy.
fa tsy ny ainany ihany ange aza raha petadrindriny ny tany razana koa azony lapitehana amin'ny politika anylahy izy fa mbola ho avy ny azo anlasy ny taranaka elara manimba azy mananjina ny tany fa inona moa le tsy rebeziva no mahasimba ny tanytsika moa tsy ty tondra mana hitany lahy zany fa tsy mety ateneniny lahy mifakaty ho ny lesiny miady a isa vorovoroky ilatona ny krizikrizana ilaminana eny e anatin'ny savorovory sy krizatra n'izao indrindra no misy manara oatra ny fahatra atsika isika varina miady eliketo ny avy any ivelan'ny komina mandroaka sy mangoronana rerantsika ny kely maso avy any amin'ny fokotany andava mikitroko aza efa mahiratra be mihitsy am'le izy misy piariny sisy tany fa aza matahotra nareo i eny vato ange no mivoaka ny entany e ny seranantsika voaro ihany fa ny saronana no tsy voasakana ao ny saronana entana sarobidy saronana sokatra sy ny sisy any andafy ny entana sy ny olona ondrana voagagabetsika fa hoe nisy tavavoaka ihany la marina koa le sy remio de eno ny lahy aloha e tsy maintsy ilana mpanohitra ny mpitondra de zay nijoroako atoko mpanohitra eto amin'ny komine ay ve de inona zany niketrika manaraka e itory anjaratovy sy lafary iny a nareo koa nefa mbola torinylinda am'le alika ny maty nge le mpito novonanareo iny esy sitrapon'ny alika no any te hinana ny lafarinina saika nanaovako mofo amidy tany atsena ozy ianao tezitra de avy tamin'ny daroka boaro mbola tsy vita koa ny anareo zany iny e ary aza hoe zany fiarahanareo sy miangolo reto am'izao fotoana zao ka efa matotra ny fifankatiavanay ka fa ny lohany fotsiny mbola maratra iny de mampalahelo be anazy izy ahoana koa zany fisika ny eritreritrareo mahatsikaiky zany fa mbola hitady zay fahavalonay sy ny taninay ah zao marina anainga raha pitso ariva hiakatra ho ny miralinday fa hono amfiry moa ny kovrafeo no manomboka natao aloha be mihitsy amin'ny enina sasany ho an'ny vahiny tsy fantatra de mba harao maso fa efa namerapetraka asa izy ary nisy natsikatra fa misy vatosoa sy arin'ny fiasam-pokotany entiny ihany voaray atao fo izy rapitso zavaina zay entana entiny arivarivo zany tanindrazana mahatry ty koa mbola mahita arena ondrana iandry linda va papa bonne chance ny zanako bon vacansa ihany ko de mampamangy any amin'ny lafara any e merci de mba harao maso eo reo mpiara-miasy reo e efa napetrako tamin'ny adjoint daholo ny asa de antsoe raha misy problema amin'iny entana entinao iny raha ny marina tsy tokony hosaka nampitandro ianao ok hoanary ny reto fotsiny vatso ny entinao e lafara koa zany salamy tsy lazaiko efa hoe ny sakana ny quartier mobile ho a de tsy afaka nitondra azy rehetra de tao inona ny lasany tsy maintsy natao kopaka ny sasany de reo ny anjarako misaotra ihany aloha na de zany azy e misy mitady foany reto e ary ny fiaranao nanahoana tsy maintsy ny soloana ny fitaratra ko inona moa iza koa no anaika an'izany fa ary zalana nimba ihany ny tsy maintsy manolo an'io e andraso fa ifampitana kely zay rehefa manao fampiavanana any tsy olo-patatra ihany moa fa mody nanao gagolona fotsiny mitarika rybeziva ihany ange mahita reny fa aleo aloha manomana ny dio any atsiraka tsika sa tsy zany moa zay tianao foana ka fa zay kosa aloha no efa nampanantenainao eny ary afrina moa no afahandry makarivotra kely na herinandro aza tsy maninona ka fa tsy mihoatra n'izay fotsiny de ary tsoka ny rivodranomasina zany tsika ary malala adonolo mihitsy aloha zay komina sy ny vahoaka ny ihany ka zany koa ve moa mbola navesarana ansaina ty amin'ny vakansa ty baibay aloha ny tanindrazana sy ny fanasahiranany allo manazanao raha matokely linda manahoana ianao fa misy inona misy rahatasy vitsivitsy voatonga ry ato ilain'ny olona maromaro maika de mamilany sy ny anao anefa
mampalelo azy zareo dia zany miantso anao. atra te ho atsity zany olo zany koa ty lavitra ty indray vao tonga nelingelona fa ngatsy eo koa ny adjoint e. Ato izy fa ty zavatra manokana mihitsy e ny sinianao ihany. ka ary izy zany lazainao fa hoe taratasy vitsiko aleo aloha iangona ho maromaro ao dia soniaviko mitambatra rehefa tonga e. Oviana nefa amin'ny herinandro. fa raha tsy madiso ary matokely mera inona moa zany tianao herinandro zany? ay remio koa inona fa tsy zavatra ahasony commune antsika foana e. momba ny commune ny diako raha izay ny tianao ho fantatra mitady partenariat ivelany aho. Ay vare dia mahita somatsara tokoa ary fa tena ilain'ny commune maro zao zany e. ainao mihitsy no mamaly azy zany ka raha tsy izay tsy inona tsy ho tapina ny vavango andeha be eo indray mantsy ny resaka hoe mitsangatsangana ny ivelan'ny commune fotsiny ny ataon'ny filohan'ny commune. ao tsara ka pizo kely ary lofa aizany dia commune foana no ambetiny resantsika. ianao ihany ioko. nanahoana kindry miangola efa tsy maninona ka androany zao no manao pansement farany. tandremo ihany mba tsy andeha irery amin'ny toerana manginginy mbola tsy tsy marina amin'ity kidarodaroko ty mantsy. Faratratra amin'ny firaisan-kina pokon'olona eto aloha izy dia asa e. Efa ny manome toromaritra ndray commune ny amin'io zavatra io ka. Aleo aho aloha nany any an'ity sheriako ity ka. Beziva. Oh? Za me vola. Volavola inona e? Ny vola na banjinina, ny foko tsy poketra, ny tanako fiinona. Mba mahay tononkalo izy. Fa tsy anao aloha zany e. Aniza re. Ho teneniko hoe any Tahiritsony nanoratra an'izay dia ho taratara amin'indray ianao. Tahiritsony? Ay! Efa hitako ny anja tononkalo. Fa amirony ary raha mahay ela fa tsy mangalatra any an'olona foana e. Ay, eno ary a. Tiako be miangola. Lazaiko molamola. Manenjika rima fotsiny nenao. Ary amin'ny andro avy hitondrako goavy. Anendazako ovy. Endazako amin'ny vy negra. Ka tsy atahorantsika ny liona stegre fa ataontsika maigre. Tsy mba mety fe zany. Nezanao fotsiny. Mba ratsy kosa ny poème zany. Inona koa zao ny dikan'izany. Kefa hoe miady rima ny poésie dia mitovy samy hoe vy ny farany teny hoe goavy, ovy, vy. Kinandray? Mety ange zany? Adaladala mihitsy ty pisiko teka. Fa dia ahoana aloha ty communalinareo ty ry président kifafa. Lamina io ka? Eo am-pelantanana isy Remio ange ny fandraisana ny taratasy firotsahany. Dia efa nisy maromaro nametraka. Teneny farany avy mbola hirotsaka? Ohatray, ino ny faharoa nametraka ako? Fa mbola hodinina ny dossieny. Fa ahoana indray? Rehefa nandinika zany zay sy remma dia tsy mety ho an'ny mbola mpitovo aty fitantanam-bahoaka ty e. Otry. Zao linda izy. Any amin'ny sakaiza ratsiny any dia eo miesony eo daholo ny ray commune. Mody lazainy fotsiny hoe asan'ny commune no atao kanefa ampiaraka dia hitsangatsangana. Aza dia asianao mafy kosa izy. Ianao koa aza mbola tsy manambadiko. Fa raha tsy diso dia zany koa no antony tsy naneken'ny komite anao teo aloha e. Mbola kely, tsy manambady, tsy mahazaka commune. Ie, anisany. Ka ty misy vahaolana sady ho andrino sady marimaritra raisana ny tokony arositsika mihitsy koa. Inona nefa zany? Fanambadiana. Zasy ianao zao no akanga miaraty. Iombona fity. Zatra mampiady rima eo ianao. Fa ianao sao dia tsy afaka hirotsaka govidinina zany no hoe anafainganana amin'ny mariazitsika. Na dia indri aza nge. Zany hoe rehefa mirotsaka moa dia
mbola ninona irosaka merandray ianao hoe a raha ihany angesika roroa amin'izay otry samy manana amin'ny programa fampandroson'ny commune tsy nonako programa ao atokantrano aza amin'izay tsy ho arakako sady indri ve dia mbola hiditranao politika koa e dadany dadabe anareo efa reko fa seriny tamin'ny politika nitarika grevy nanonga mpanjakana poky tany tamin'ny androny dadabe nareo raha tovindray iny nandova politika koa linda zanany mbola lasa mpanao politika koa dia izao indray ianao no 4e génération amin'ny politika gasiny fa raha mikorina ve io ao aminareo mazava ho azy efa raha mikorina angambany any amin'ny fitiavan-tanindraza sermi e maninona inona koa no zany teo fitiavana nimba firenena foana no hita raha ny faharenesako zao ny fahitako ny tantara aloha e aizako kosa e inona zao ny tandrazana tiany linda amin'izao fa voninahitra sy tiany korokareny vahoaka fotsiny ny politika nge tsy ratsy kosa fa ny olona manao azy fotsiny matetika tsy tsara e dia lasa maloto foana le izy avy eo ohatrany ianareo taranaka amin'ny fandimby teto si ianao angano hoe olom-baovao hitondrainga vaovao kanefa tsy avelako amita-bahoaka ntsony rehefa vadiko satria efa maro izay nilaza fa vaovao dorenzininy izay a lasopina alika vao mafanaka ino entiny eo zay eo daholo fa tokony matitra marina kiny ferahantsika vao fiatranona nge zao no nataonao tany aminay fa tsy fisehoana kory e ka mbola tanatin'ny krisy disadisa koa ane zasy dadabenareo e dia manahirana le izy raha niseho fofombady ohatra no atokavako any aminareo lazay fa niseho milay eo ahako oay maizina sady ekiny andro a ohatray maizina tokoa aleo amin'izay za otoka no firatsiko foana mantsy le nivelesiny olona tamin'ny boiro indray mandeha iny eny aleo tokoa mody fa niteny izany ianao fa misy voana sindry zalahy boiron indray nge teny amin'ny baipaso maly atoandro any andray hitako sady atoandro taloha toe mba hoe mandeha misasakalina vao mintsy mampitahotra zao ka ny mandeha mitatao vovonana avy no mampiororo zany ve ny fiainana eto kadilaza toy fa mono ny tanjitsika malagasy rymia asa nanaiky mibaikony izy namela ny fanama olona fatany sasany amintsika ary beziva dia lasa biby olona miana amin'ny fomba iby sy mifadidrovana fa mananjina ho any ainy misy todiny raha mitantarany olombelona jodasy ange ningeza lahy tamin'io fandatsahany raha io fa tsy laitra ny naverina moa ny fanenenany avy eo raha tsy maty izy tenany tsy foana ny eritreriny ndao amin'izay tsika ody ry malalaka tataninao fa matahotra ndao ary dia ahoana zato izy ringam-panolo-tsaina to miasa rery zany izy ko marenina letsy ah ka ny olana amin'izy tyo a dia tsotra e imeralenta ka tia mitsangatsangana miampiaraka ny ivelana kadilaza dia zao na ny ekipa aza to lasa mahatoto inona ny vaovao fa tsy avy ampiresaka tsy amin'ny antony eto indray e tsy zany fa misy an'ity fanasana avy amiko fafy ty e avy amin'ny komité jerena ny fanomanana fividianana eto kadilaza zay moa fanalavana azy dia inona onjy ty lazay resaka fivirintsika laitsaka mery eto amin'ny komina izy io e sika samytsika ihany azona numero atsika sy ny fanindranany propagandy sy ho avy sady efa tonga eo lindara pitso efonamatsika izy amin'eo ay zay vao tapitra ty vakansa atsika andray kosy tsy andronao mihitsy ange izy zany e ka tsy hitako loatra aloha izay nampifankaty atsika e resaka bizina azy vola fotsiny ny fanaovana ny fitiavana kosa moa tsy vitany resaka e tsy maintsy mba atao mivaingana mivola ny tombony fiarahana ankoatran'ny fahasambarana fitiavana ho ilafara fahasambarana ho ianao to samy tsisy hitako amintsika zany tsy haiko hoe mila samy manontany tena angamba hoe inona ny rahantsika ara-dalàna re zany ry linda efa tany amin'ny taonjato faha-20 Thomas Carlyle izay no nilaza hoe ny andro fifampitohizana eo amin'ny olombelona dia ny ray amin'reto na vola na tombony na tombotsoa maika fa amin'izao taonjato faha-20 izao dia inona fa tsy izy rehetra ny antony fifandraisantsika sady vola no profit no gain
Tsy tokony asiana olana ki izany ry malala. Fitiavana fotsiny no atao ambonin'izy rehetra dia norme io. Zany angano misy eo. Ny tena fifankatiavantsika angamba efa tsy nisy hatramin'ny voalohany. Saron'ireo zavatra ireo avy aminao ny voalohany. Aiza kosa e. Fa raha tsy nisy vola kosa nge tsy mba nandeha naka-rivotra mahafinaritra ohatran'ireny tsika e. Dia mbola hitanao lafiratsiny ve zany? Eno hafa io manananga ao any ambanivohitra aloha e. Taky ninona sady zao ny asa miandry ao amin'ny komuninao. Aza dia miasa saina be amin'izany hoa. Vahoaka nakady laza ve no ataonao mahavaky lohanao e? Fa lalabe mandry tsara ireo, majorité silencieuse. Fa fantaniana nge rehefa tena tsy jerena izy e. Lasa majorité dangereuse indray. Miongana eo ny tena. Zarazarao ry Linda anjakana. Ataovy izay tsy edivany samy izy. Efa aminono izy samy vahoaka ihany. Dia inona ny tanjona? Tsotra. Rehefa revo miady sy mifandramatra ao izy ireo dia mora no makany areny. Tsy ho hitany akory hoe miondrana ty amiko ny vato, ny hazo, ny rose, ny rozy. Dia mbola tadiavinao an'io foana zany? Linda, raha nanao an'io afery io sika hatray tsy mba nahita tombony ve ianao e? Tombony fotsiny fiaranao tsara tarebe io. Tsy laviko aloha e. Fa sao dia tafahory ty tsy fangaraharaana may ao amin'ny seza ty e. Sirika eo ange. Mbola zaza saina mariny ry e. Ny mpitondra kominina teo hatray nge efa nafian'ny posiny e. Mba anjaranao indray zao, c'est le bon moment. Araroto ny fotoana tsy mahafaty manotanao. Eny e. Kanefa zao aza tsy tokony ho faty manota kanefa reny nisy nanota fady ihany. Misavaina ny entana nentina. Anatra ho an'ny sisy e. Aza matahotra. Za ty ivelana ankady laza foana miaro anao raha misy migafy. Mandray are-poko tany raha misy ahondrana. Araroto dia ny eo amin'ny toerana ianao. Ka za nge efa miezaka fa ny krizy sy ny ady politika any toerana matetika izay ny gravy. Opportunité zany aminao. Maiza fotsiny manao gestion de crise. Azavahana tanteraka e. Amin'izay nge mba misy hirika mody anaovako fampihavanana any koa e. Ianao ty koa mahay miresaka ery e. Amin'ity politika tsika ty nge vavanao amidy e. Tsy atao mason'ny olona hoe langa no afafy, abobo no ampandrina drisa, dia matory hatrany ny valalabe mandry. Mba mangataka fandrinana kely e, mba mangataka fandrinana kely. Hitano ny président kifafa fa marena dolo aloha e. Ka zao no ty fifidianana atrehany ty e. Iroso amin'ny akitsapaka azon'ny kandidany laharantsika avy eo e. Zao aloha mba manitikitika anay ato amin'ny komity jerena ny fifidianana eto akadilaza ny hevitrareo kandidat tsirairay. Inona ny natonga anareo irotsaka mba miteny tsirairay zany sika. Feza teny roa avy atomboka amin'ny ratovo are. Ay, misaotra ny kifafa na mbe fitenenana ory kifafa. Mirotsako vidina eto akadilaza satria dia ampandroson'ny tandrazako. Tanjoko koa ny ampiavana fokotany miady ato amin'ny komina. Na zany izy hoe be ny tanàna aza ve leletsy dia tsiro tsako ny andray fitonanana zarabriko amin'ny fampivarina sy fampandronana ny komine. Atreto mantsy dia anekady araky ny arahany tokoa ny lazany tandrazantsika. Tsy hoe fanakianana ny voalazany Rémio teo fa aleo izay teniny teo aloha tsy averiny ao ariana ntsony e. Teo zao efa nisy hoe fampandrosoana dia mba tsy averina ntsony zay. Oui, Linda zao. Bon, mbola mirotsaka ho be ny tanàna indray satria mbola manana tanjona amin'ny développement eto an-toerana e. Hijoroako vavolombelona ny voyageko tany ivelany. Betsaka ary zareo vahiny no nitady ahy e. Saingy hoy aho hoe raha ho tsemboka ihany dia aleoko anontanyko. Dia misaotra anareo ary akitsapaka zao no atao.
misy numéro 4 zany atao anatin'ity boaty ty atombotsika amin'ny lehilahy ngamba ny fakany zay numéro voarain'ny tanany kosa dia sisanareo zany no azoko aleo zany voalohany ka vehivavy fanaja mantsy ndry fa ahoanany hoe vehivavy fanaja tapoka teo fotsiny satria ny lehilahy zany faninona aminao dia mitovy zo zany tsisy an'izany vehivavy sy raha mitovy zo zany izany nampianatra anao an'izany adalany zany tsy voajanahary zany fa voaforonina azafady kely on a le même droit amin'ny zavatra sasany fa tsy amin'ny zavatra rehetra zany adalana fotsiny zany ady hevitrareo zany fa samy masina tany amin'ny nametrahana azy io tsy laha ny andro ifanindreo fa ny fameno zao ny ilainy de ty ary atombory linda maka taratasy kely ray am'reto ahotsakotsako reto ianao aiza mifidy tsara am'reto safidy tsy fantatry reto ao tiare ay sokafy ary jereny andrekako numéro 4 ony lety tokony mba numéro 1 ahay 4 vintana kosa izy fa ny kandidaka manaraka ray zao dia ahoana tsara mivalin'ny akitsapaka tao iza daholo ny laharana fahafiry avy ny kandidaka numbero 1 aloha iremio numéro 2 ratovo numéro 3 za numéro 4 linda fa beziva tsy maintsy manao an'io ve ianao so laka variana amin'ny resaka tsy hinanakanina ka ho avinao ny asanao aza tsisy tokotaniny akory angamo io tsy hinanany kizay mantsy fa mitombona ny eritreretiko aminao zany dia hoe ny asany be ny tanàna io ny ndeha iantohana ny fiainana no asa fivelomana ny kandida hafa efa mba samy manana mivady aman-janany sy ny fivelomany daholy soa kitady andraikitra avakitratra aza ataonao misalasala eto indray amoromia dia ahoana zany ny efa fanapahan-kevitro tapao amin'ny fanapahan-kevitra hafa indray fanapahan-kevitra ihany tsy ny nanao anapahana fanapahan-kevitra ko io ary aminao fa mitady anaiky anao nareo olo tianytonony koa tsy tena nareo fa misy firenga zay ndriatsy ny efa solo tena amin'ny vehivavy rehetrarehetra ndry ny fitambarany ay dia ataovintsika matotra ary ny resaka raha miditra lalina amin'ny komina io ianao mbola tsy mety amintsika vao manorina tokantrano zany ho tsarain'ny vahoaka eo ange ny mahafilohan'ny kifafanao ekeko ihany fa mandra-pavitan'io fifidianana io ihany chef inona moa fa nomboka propagande rapitsy hoe any amin'ny propagande ray mifampitady zay sy nemfaranareo anoana ny remio zany eny ary andrasy fa asasika ataony bizivanreny tononkalo iny avy eo fa zao ny tantotsika tompoko lasy tompoko vavy eo ira iny sika fokon'olona sy ny mpitany filaminana ampanony tsy fahalemana misy am'izao fotoany zao zany satsy zany misaoty zao zay mively vahoaka amin'ny azo no hoveleziny vahoaka amin'ny azo ry zareo sa ve avelanjaka eto kadiraza ny ratsy avela sa azera misaoty misaoranareo ny manaraka zany araky ny mahety ambany volo atsika dia mila atarena ny familena sy ny fibina tompoko lasy tompoko vavy yara iasa sa ahoana yara iasa satria ny tany mantsy no efa arena voajanahary nomena atsika tompoko lasy tompoko vavy ary dia ho karakaraintsika mifanetana amin'ny vaninandro izy mba amokatra tsara ho anitsika sy ho anitaranantsika zao nefa eo ihany anefa ny tany fa zao ihany ko hojerena ihany ko ny lovatsara indrindra ho an'ireo zanatsika zay ho avy ny firenentsika rapitso zay mihitsy le izy ka zao hijery fomba sy sistema fanetana amin'ny ilain'ny fiantarazanatsika sika
tsy izay fomba avy any ivelany akory de atao copie de coller ato amitsika daholo tompoko lasy tompoko vavy atao copie coller fa raha dinana ialala amikahatrany ka izy ary mahay manafoy an'izao lasaiko zao de omeko bonbon resaka mahakasy azy anatsika moa izy ty rehefa eny amin'ny anjery manontolo izy inona ary le izy lenta midindava zany hoe zao raha tsisy connexion na internet amin'ny mpianarantsika de lasa le système lenta midindava na koa hoe tsy mahay mikirakira momba ny tranokala zanatsika de lenta midindava ihany koa le izy ka afoe zary LMD zany tsisy dirany commune kosa zany ranga alefa am'izay ranga le tononkalo le tononkalo eny ary ka zao ary asetsika ataony beziva ary le izy ty am'izay ny micro alala izy ao tsara daholo fialotsika kandida vafiry moa ny atsika eny ary araky nampidiran'iremio azy teo moa de tononkalo le poeta sady mpamelona tantara iray tianareo izay izy ty zay lasana tamin'ny janoary 3 izy moa izy ary ny anarany toera tadidinareo eny ary isolofo joseny nanoratra an'izy ty eny tompoko nampitondray ny lohateny hoe inona moa le izy teo ao ary samy mangina ary sika mihaino azy mangina tsara ary iantsana azy araky ny nataon'ilay mpanoratra mpandroba 10 lahy nanafika tatsy maty lay ranga voataroka kalaky niza moa mpanafika endana angalatra tary nitsofoka tatrano nametaveta-pela tsy afaka nanohitra no tsy anainy ny kalaky niza re jiolahy fololahy nanakana lalana nijanona ny fiara tsy nahita itsoriahana kalaky ronipotra narangandry zalahy kalaky taizanga bantsary tavany rohotra maromaro nandroko ireo firavaka deradera lava tselatra indro teo kalaky nampangovotra tanandry zalahy nampanginy ty karana monany kalaky nizako 100 hitangazety fa 10 marobe nandravarava teto voalaza fa nivimbina kalaky avy any an-danitra nilatsaka tomana ny tompony to tsy hita tsy azonao fonjaina raha ianaka kalaky raha lalaka kalaky raha irefitra kalaky ifanamotsana ny gasy zay ve ny tanjotsika zany raha tsy faly mihitsy reto vahoaka mahatsiravany reto miaino ndre atala be reto ary aleo hiala eto amin'ity propaganda ndry zalahy reto fa efa nahita sy papa zay aleo sarotsironana ihany ny tava sao misy mahatsikaritra tsy azoko mihitsy ange zany tia ny dadabe ahatongavany zany raha tsoronanaka de zao ilaina anao anampy amin'ity fampilezan-kevitra ataony dadabe ity de inona hono no ilana am'le izy ka hita ihany fa tanora mibetsaka eto amin'ny commune de maninona ny tanora moa jerijery ka ohatra mety raha manao fitafiana mianjakanjaka ianao miaraka aminay manao propaka na de jerinao eo fotsiny azy angeny atongavan'ny olona de avy zay amin'ny sonorisation de tsy mamasony olona ihany ny jerijery fa ny sofiny ko kopakopaka mandreny kabary atao keo akizy vavy afa tadiavana
tsy fanao kosa aloha mampideradera vatany erak'izao commune zao a. Ka efa niresaka tamin'ny tovavy jilajila azo tomina reny angy ahy e, fa mila vola ondro zareoko. Kisaiko. Karama kosa ny azo nanaovany an'io. Zavatra azonao tombony de ilan'ny tambony kosa ny ampideradera'ny fiainy mandritry ny atsika ataonareo e. De ahoana re ny hevitra e? Na de nira lefako aza mantsy de nira ny tanora am'izao ka mila tanora mahay mihetsiketsika miolakolana mifanaraka am'le izy ihany koa. Inona nefa ny olan'ny dadabe rehefa nasarty zavatra ihany ianao e. Mandefasa RNB de ny lohan'ny dadabe fotsiny ozongosiny. Aiza re tsy tia no aizako an'izany e. Efa repety amin'ny rapin'ny agrady sy sakay za ry ao an-trano fa sahirana be mandeha. Mba ahoana re mpozin'ny dadabe manao repetrirery an'izany e. Ianao tsy mba mamagy anay de tsy mahitako. Aleonao mitsidika an'le tsy sahofidiany vahoaka iny toy izay mijery aho. Ka samy tiako nareo e. Fafity tsy azo fangaro i maleo. De tsy hanampy an'ny dadabe anelinivo mihitsy zany ndriko a. Manao akanjo fohy fotsiny angeo de mijora nitona masolona ianao fotsiny e. Tainy kosa dadabe e. Maninona? Zavatra hafa nge ny fampohan'ny olona amin'izany fa tsy izay hevitra elinao akory. Indrindra moa ny lela. Ka zay no natonga hoe ianao a manao zay manahitaitra amin'ny masony. Ireo lehilahy adaladala rehetra eto amin'ny commune reto ny tiako ifidy a. De ny masony na mandriana azy aminao. Cher dadabe. Tsy napoiziko ianao indray ny hevitra an'izany. Na za mamaly anao asa ve hoe dadabe de mbola sahanao ihany ny mandroso an'izany hevitra izany amina. Hevitra retsiny rehefa diso de avitra e. Raha mampatahotra moa de ovitra ary rehefa tsy raikitra de tsy avotra. De tsy menatra dadabe ho tsarain'ny olona hoe mivarojanaka. Manao lavantiny zafikely ny asehoseho vahoaka amin'ny fitafiana tsy haiko tsy. Zay zany tsy raikitra iny. Fa ndry. Naninona teo? Fa ino ty fomba fitafinao ty e? Izao mampidera tratra zao ve? Ankalasa ny ambony ny fitombenana. Ato an-trano kosa ry dadabe a. Vao avy nanao dosy ange za e. Fa mifangaro koa ny zavatra tiany dadabe atao fa tsy azoko mihitsiny. Ananatra ve aloha dadabe sa apriske? Ijaingijaingy io de aloha fa voatamaina no azo teto aminao ka. Tandremy be fiantana amin'ny dadabe rehefa lany eo izy a. Ataoko mahalala ny dadabe tsara ianao rehefa misy fampihavanam-pokotany. Asaiko manadiny toerana avy nanaovana fampihavanana. Docteur Lafara indray zao ny anarany. Za aloha de miteny fa neny fara miarakaraka amin'iny aza mbola ho ahita loza e. Mpitsabo politika kapotsaka ange iny e. Ao tsara ve aloha nareo e? Ambiance tsy ambiance e! Ambiance tsy ambiance e! Eny ary fokotany nandavakitroka. Efa tia eto ka tsy atao anaty lavaka tsony nareo. Tsy avelogno maizina mikitroka tsony nareo. Fa ampidirana jiro. Jiro tsy mety tapatapaka e! Aleo tokoa tsy misy toizay de lestage Ka zao tompo-kilasy tompo-vavy. Aza mifidy an'ireny zay namon'ny alika an-janako ireny e! Tsy fidy! Aza mifidy zay misakatsakana tsy maty manoto ireny e! Tsy fidy! Ary zao nefa tongava mifidy daholo a! Fidy! Misy vahoaka koa ny tamin'ny propaganda dadabe anareo tena andavakitroka omaly e. Ny vahoaka manatrika ange misy foana fa ny isany tsy mitovy e. Fa ono ahy e. Fandrity aloha momba n'izy zany amin'izao e. Misy candidat telo nareo eto. Tsy hoe momba n'iza na iza. Fandrotsaka ny ray aminareo fotsiny amin'io andro io. Ok. Zava-dehibe rehefa mifidy e. Mbola mila entanina sy beazina anao ny adidiny misy ny tsika olom-pirenena. Indrindra eto akadilazy eto. Adidiny mifidy e. Ny amin'le adidy mifidy aloha de izao ny fahitako azy e. Ny olona nge mifidy foana e. Mazoto maneho ny heviny sy ny safidiny amin'ny latsabato. Fa rehefa voarefiny sita fa misy alabato de kivy sy miaka amin'ny mifidy amin'izay izy amin'ny manaraka.
de iza zany nanabesina ny entanazy ho lasa tsy masoto mifidy ohatran'izany nefany tsy ireo nanentanazy mivantana hoe tongava mifidy ireo ihany nanabe azainkolaka hoe aza mifidy eny fa miankina amin'ny tompony andraikitra amby tokoa ange iny ny kifafa zao a de namezaka mihitsy ry beziva ao moa ianao angamba no mpanolontsainany teneniko mihitsy aloha izy vao mitady tsy azavazava ny fitantanany eny hitako eto ny to mivoatra mihitsy beziva zay zany le hoe raha misy lehilahy maombony de nisy vehivavy to ambady atao tsy haiko alohany am'izany fa ny fameno tsy laviko fa mety aminao kosa aloha ny mikambany mety tsy diso angambany sa efa aiza ho aiza anasan'ny remeo ihany zay rehefa tonga amin'ny mariazy ao ariny fifidianany zany anga sady ve efa ela kosa nge zay sy beziva no mifankaty de asa aloha zay ho be ny tanàna noratra anay amin'io na ho ianao na ho ineny farana ho idadabeko asa marina eny mbola anetsain'ny vahoaka ny valin'izay aiza kosa tsy rarany zany ny olona fitahany fotsiny neny faralinda fa inona ny mampitomany rery anao ato tsy fanina kia tsy fanina iza fa misy inony iza fa tsy le lafara iny ihany tsy azoko eo amin'ny telefona io mesazy tsy rendry io hoe azoko vakina tsy maninona fa tsy tenendry amin'ny dadabe fotsiny aiza koa mitenenako an'izany amin'ny dadabe ento ty loha jereko bonjour Linda aleo ajanona ny amintsika fa tapitra ny lako anao sa mbola misy bizina sy arena azo ahondra na avy any ha to tsy de misy arena itsony avy aminareo any ankafa indray koa ny fitiavako andray kosa eny zano adala vazivazy fotsiny ny atombohan'ny resakay de nidirako lalina tokoa fa ahoana kory ny mifary zany arena sy bizinato zany ianao zany nandefa zavatra ho azy foana raha azoko tsara tsy takatry ndriky io zany fiara-miasa anay le izy raha marina eny okizay koa aloha ny zavatra ohatran'izany ho any zaranao aza zao de efa fantatra hoe tsy mety mifiarahanareo tsy raha kokoa iny manodiava azy ny ren'ny taniko na ny reny fa ianao nge zany tena namoaka rembahoaka avy eto toerana foany ny galabona ny lafara tany ivelany fotsiny anefa zany rehetra zany tsy te heritreritra n'izany tsony ahy zay tokoa anga ho vao zany ny famindra raha azo ataoko afaka mivarotra tanindrazana ianao saingy ho ininao moa ny tombontsoakela azonao raha nyray tanindrazana mainka miamletika amin'ny fahantrany ny tanindre mananjina ary neny fara ny aina koa manakasina sendra no de atsika fianakaviana mbola iteraka nge tsika misaotra kiry mengola faly afy zany ny toetsendry menatra ndria tsy mahamenatra na anao an'izay mahamenatra re ny mampalahelo ateto akadilaza fotsiny ny lazaiko la ny andro miady angenareo ka de zara raha nahavita zavatra ho an'ny vahoaka vahoaka leo ahy tsy ahitana sitraka na oviana kisaiko mety mihefitra ianao fa faratampony de mitady aja sy asina avy aminy kanefa adinonao fa izy indrindra koa angeny farany amboniny eo amin'ny taniny sy ny fireneny ny vahoaka fa ny alaheloko amin'ny beziva aloha mbola tsy afako ohatr' izao rehefa sorisorena mba miara-mitsangatsangana amin'ny pito nefa de ny vonomy beziva ny alikako saindrany ianao de mbola hiady amin'ny hatramin'roviana indray ary ianao
de tsy afaka niara-iasa madio mihitsy zany nareo fa misy foana ny lololony de ady alika ohatran'izany foana zany no andanitsika andro eto Akadilaza zay ady alika nareo any ve no ampijalony ny vahoaka ary Linda mba alika kosa nareo ankolafy miady alika raha izany ka adina alika n'Ankadilaza tantara mivosoratany natiora